Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao. Afatra ho an'ny ray aman-dreny malagasy manana zanaka tsy miteny gasy. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Amin'izao fotoana izao dia mampalahelo ny zava-miseho. Be dia be mihitsy ny ray aman-dreny na aty ampitan-dranomasina na any Madagasikara. Ohatrany hoe tsy zavatra mahamaika sy maharototra azy intsony ny tenenany zanany teny malagasy. Ary mety ho be dia be ny antony izay mahatonga azy mieritreritra an'izany. Fa izany androany dia te hitarika ny saintsika hoe mba fantatrao ve fa tena misy fiantraikany any amin'ny ara-panahiny zanakao, izany hoe malagasy izy nefa tsy miteny gasy izany. Ary izay no tiako hisarihana ny saintsika androany. Raha mijery izao ny tantaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Luka 2 dia nentin'ny ray aman-dreny tany amin'ny tempolo izy rehefa feno 12 taona, tahaka ny fanaony izao mahazatra isa-taona. Dia tsy hita izy, 3 andro taty aoriana izy vao hita tao amin'ny tempolo no nahitana azy mipetraka eo afovoan'ny mpampianatra. Dia miresaka izy, miaino izy, manontany amindreo olona izy. Izany ambaran'ny Luka 2 any amin'ny andininy 9. Dia ny hitantsika amin'izany dia hoe Jesosy Kristy tena tamana tao amin'ny tempoly. Tamana tao amin'ny tempoly izy, ary tamana tao izy sady afaka nifampiresaka, niserasera tamin'ireo olona izay tao amin'ny tempoly ireo izy. Ka ahoana no ataontsika ahafahantsika mitaiza ny zanantsika ho tamana ao amin'ny tranon'Andriamanitra? Dia anisany voalohany indrindra ny hoe tokony izy mahay miteny malagasy. Heverony raha ohatra ka tsy mahay miteny malagasy izy, tsy tamanao izy satria zavatra vitsivitsy ihany no azony ao anatin'ilay fampivavahana. Ary be dia be ny ray aman-dreny no miatrika an'izany olana izany. Be dia be ny ray aman-dreny no sahirana satria tsy mahay teny gasy ilay zanany dia mitory-teny izay atao ao. Itsika ny malagasy, fiangonana malagasy ny andehanantsika, teny malagasy ny fampivavahana izay entinao hitondranao ny zanakao, kanefa tsisy azony ary ilay fampivavahana anatin'ny fiangonana ka. Dia aminao ve izany zavatra kely foana ve izany? Zava-dehibe izany ry havana, satria inona ny vokatra? Tsy ho tamana ao am-piangonana ny zanakao ny dikany. Tsy ho tamana any am-piangonana izy satria vao ho any am-piangonana izy dia efa miferitraina, fa tsisy zavatra azony ao anatin'ilay izy ao. Ary avy eo ankoatran'izay dia mety hiala amin'ny fiangonana mihitsy izy, dia andeha amin'ireo karazam-piangonana samy hafa izay mety tsy ho voatery ho ratsy, fa mety ho lasa any amin'ny fiangonana hafahafa mihitsy koa izy. Ka eo tsika voagaga hoe fa ahoana ity zazy ity? Fantatrao ve ry havana ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe Andriamanitra ao sy ny taranaka mandimby anao ao. Izany ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy any Abrahama azafady. Izany hoe i Abrahama dia manana taranaka izay handimby azy. Ka ianao ao anatin'ny fiangonana manana andraikitra ianao, manana adidy samihafa ianao, iza no handimby anao ao anatin'ny fiangonana? Raha ohatra ka tsisy mahay miteny gasy ny zanakao, iza ny handimby anao amin'ny fitoriana filazantsara? Malagasy izy, ary hitory filazantsara ny malagasy izy, nefa izy raha tsy mahay miteny gasy akory, dia inona ny zavatra ho ataony, tanterahany ao anatin'izany? Satria manana didy koa isika, hitory amin'ny mpiray tanindrazana amintsika dia ireo malagasy izany. Tsy ho lazako anatin'izany ny hoe manana fianakaviana tsika indraindray izay tsy miteny ilay miteny vahiny samihafa ireny, dia tonga dia efa tapaka avy hatrany aloha izany ny fiarahana sy ny fifandraisana ao anatin'ilay izy, satria tsy mifankahazo ny resaka. Dia efa mampisaraka ao anatin'ny fianakaviana itsy fahaizana teny malagasy io, fa mampisaraka amin'ny fiangonana malagasy sy ny fiarahamonina malagasy ihany koa. Ary izany mahasaroto ny azy satria mampalahelo fa tsy misy ho avy ny fiangonana maro aty ampitan-dranomasina vokatry tsy fahaizana teny malagasy io. Ilay deuxième génération dia tsy mahay miteny gasy, ary na miteny ara dia mahazoazo kely fotsiny. Ka rehefa lasa daholo izany ireo olona génération voalohan'ireo, rehefa tsy teo dia iza no handimby, iza no hanohy ny asa rehetra ao anatin'ny fiangonana? Izany mahatonga manentana antsika kristiana hoe ampianary teny malagasy ny zanakao. Na inona heverinao fa tombontsoa ananany raha miteniteny vahiny samihafa izy, aza tonoanao ny amin'ny ara-panahiny. Fa tena zava-dehibe izany, hiala amin'ny fiangonana izy, tsy ho tamana ny fiangonana izy, tsy afaka hitory filazantsara ny fiangonana izy, ary tsisy handimby ianao amin'ny asa fanompoana izay ataonao raha mbola fiangonana malagasy no resahana sy eritreretina ao anatin'izany. Ka tsisy ho avy
ny fiangonana malagasy ity ampitan-dranomasina raha vao tsy mitaiza ny zanantsika hianatra teny malagasy isika. Ny tena fitiavanao zany, fitsonjovanao no avy ny fiangonana dia mahatonga anao tokony handray fanapa-kevitra hoe ampianariko teny malagasy sy ny zanako. Ary io tsy mora kanefa mangatah hery avy amin'Andriamanitra fahanao manatanteraka an'izany, fa vitanao zany raha ny fanahin'Andriamanitra no angatahanao hery faharetana ao anatin'ilay izy, satria misy faharetana takino anatin'izany hoe hampiteny malagasy ny zanako izany ao anatin'ny tokantrano. Azo atao tsara mihitsy any mametraka fandaminana sy fitsipika hoe rehefa ato tokantrano dia miteny malagasy. Be dia be mihitsy ny olona izay tafavoaka na dia teraka taty ampitan-dranomasina ary ny zanany tena miteny malagasy madio, tsy misy accent ny fitenitsika azy, ary tena reare mihitsy zany. Ka ianao mieritreritra ny zanaka hoe zanako tena mispeak be, tena mahay miteny izao, mahay miteny izao, nefa tsy mahay miteny gasy, dia tsy mahamenatra anao ve zany? Ny teny malagasy any zavatra tena hoe ny maha izy azy ianao mihitsy no ambadika izany. Ka tena zava-dehibe ry havana, tsara ny mianatra teny vahiny, tsy miresaka an'izany mihitsy hoe tsy tokony, fa raha ny teny razanao, raha ny teny malagasy izay teny ampiasaina ny atin'ny fiangonana no tsy hainy, dia tena mitenynao fa mahatiantoka izy. Izao vidéo marika 16-15 zao, be dia be ny ray aman-dreny no mitaraina hoe tsisy azony zanaka iro ry pasteur, ka tsy ampianarinao teny malagasy ny zanako ao. Zay zao dia efa fatiantoka sahady ao anatin'ilay izy. Dia izy sisy mbola kely zao, ampianaro ny zanako ao. Rehefa miresaka dia teny mihitsy hoe teny gasy, avadika teny gasy, manao an'izay anatin'ny herinandro fotsiny anao dia mivadika ny lelany rehefa miresaka aminao izy dia tsy maintsy teny gasy, satria tapenanao foana mihitsy izy, tsy avelanao fa tsy maintsy teny gasy. Ary raha manao an'izany ianao dia satria mitsinjo ny hoaviny amin'ny ara-panahiny ianao, mitsinjo ny hoaviny amin'ny ara-panahiny ianao mba hahatonga azy mbola ho tafapetraka mandrakariva ao anatin'ny fiangonana. Tahaka an'i Jesosy Kristy rehefa tonga tao izy dia sady manontany izy, no miaino izy, no miresaka amin'ireo olona mpampianatra ireo izy. Ka raha ohatra izy zany ka tsy nahay ny fomba fiteny izay nampiasaina tao anatin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, dia inona zany nataony fa tsy nijerijery fotsiny tao izy, fa tena nahainy tsara ilay fomba fiteny, dia hainy tsara no niresaka tamin'ireo olona ireo. Ka raha tianao ny zanako ao ahazo tsara izay zavatra tao any anatin'ny fiangonana, dia izay mampirisika antsika eto ampianary teny malagasy ny zanako ao, fa tena mahamenatra ry havana izany hoe ray aman-dreny malagasy kanefa tsy miteny malagasy ny zanany. Ary te hampahery sy hamporisika ireo ray aman-dreny izay efa tena manatanteraka izany fitezany zany amin'ny zanany, tena tohizo fa tsara aneoriana any ho tsaroany foana ihany hoe ny ray aman-dreninay no nahatoy izao anay, fa raha tsy stricta ny ray aman-dreninay tsy miteny malagasy ohatran'izao zay. Dia eto zany dia tia marina amin'ity fehezanteny ity hoe rehefa tsy mahay miteny gasy ny ankizy dia fahadisoany ny ray aman-dreny izay. Ka dia ianao ray aman-dreny izay maheno an'ity vidéo ity, raha mbola tsy tara dia ndao hianatra teny malagasy isika rehetra ho an'ny fiangonana sy ho an'ny asan'Andriamanitra. Mahireza ry havana ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.